Vaovao samihafa indray kosa ary niteraka fahasahiranana ho an'ireo mpampiasa azy ny naravany ny totobato Razafindrazay etsy Andohalo. Efa vita tanteraka ramofo ny asa fanamboarana ity totobato ity amin'izao fotoana izao ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany izany. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary moa no fantatra fa nentina nanamboarana sy nanarenana ity fotodrafitrasa ity. Olona tamin'ireo mpampiasa ny totobato Razafindrazay na simba azy, anisan'izany ireo mpianatra, ireo mpanao fanatanjahantena, indrindra ireo mipetraka manodidina. Anisan'izany ity lehilahy iray ity izay efa taonany maro no nampiasa ny totobato ity ka nahafaly azy indrindra no nahavita azy. Za zao 20 taona sy dia 10 volana. Ny tombontsoan'ny fiainako rehetrarehetra azo nareo sa niakina tamin'ny tongotro daholo. Io ny planja. Dia hatramin'ny 1960 midina tety dia miakatra eto aty nianatra tamin'ny centre famille. Raha mihako ohatra anakireo le voto iny le mpandeha tongotra. Ray kilasy tamiko tao amin'ny seconde dia raha napakevitra inona le tsy mba isongadinantsika telo lahy tsy lehibe izay za fohifohy izy kely aina sarosaro bavy zany eta. Dia tsisy afa-tsy ny mandeha tongotra. Zay no nahatonga azy nanao tao. Zay aloha zany dia resaka fitiavana. Dia za koa je suis un boy scout. Tsy hoe mitaizany tena zany zay nitazako ny skotiko zany dia zay arak'izay tratry ny aina. Tsy manao arak'izay tratry ny aina fa zay zany. Ary ty zavatra ty eny andotam-pianakana re amin'ny radio hoe fitokanana. Nanenjika ahako. Fa raha zany lasako moins de 9 minutes ny miakatra teo. Ary nefa niny mienjana amiko amin'ilay mikotrana zany andotam-piaina satria tazon'ny rivotra anao. Moi je reviens de loin ozy ny fa za tena verina tanora mihitsy aho mahita anareo zao. Efa tamin'ny faran'ny volana novambra 2024 no nanomboka simba ity totobato ity ka izao vao vita somatsara ary notokanana androany. Nisy ihany koa ny fanontana nataon'ireo tamin'ny commune urbaine Antananarivo mahakasika ny fikojakojana ny sohim-bonana. Zavatra tena antso atao zany sy hiangaviana ny mponina Antananarivo Ray Manontolo izay mampiasa nyty fotodrafitrasa ity dia hita zany ety amin'ilay toerana ifampiresahana zao fa matazana ny ery ambany ery mikianja be amin'ny Mahamasina. Ka raha misy baolina atao iny zany na misy zavatra atao iny mikianja be amin'ny Mahamasina io dia fen'olona ety amin'ity toerana ity. Dia ny zavatra mampalahelo zany tsy fantatra na amin'ny fotoana inona fa dia tena misy olona manao maloto. Izay maloto izay eritreretintsika amin'ny maha-olombelona antsika amin'ity toerana ity ka mba manao antso re amin'izay olona rehetra mampiasa an'itony fotodrafitrasa itony mba soa iombonana sy ho antsika rehetrarehetra anaja an'itony totobato sy ny vakoka malagasy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Efatra herinandro ny faharitan'ny fanamboarana ka olona 12 nanatanteraka ny asa miampy ny fanampiany manodidina. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary no nanaovana ny totobato izay avy amin'ny commune urbaine avokoa.